Manakory aby sika finaritra aby ragnandria miarahaba natratra ny 26 ataoko hoe 26 fa tsy fetin'ny fahaleovantena mihitsy akory satria ho ahy manokana aloha raha ny faharesen-dahatray atao anatin'ny fanorenana abiabo GDLR dia mbola tsy mahaleo-tena mihitsy Madagasikara. Tsy hoe am'izao ihany fa hatram'izay. Ary ataoko angamba mifanandrifindrindra amin'ity fetin'ny 26 ity. Andao ataontsika hoe ny fetin'ny 26 juin ataontsika point de départ hieritrretana am'izay ny hananantsika ny tena fahaleovantena. Andao ataontsika hoe ny 26 juin no point de départ ahafahantsika tena azo fahaleovantena. Ka androany sika dia raha miresaka fahaleovantena zany de tsy maintsy mijery ny hoe avy aiza tsika ty aloha ny potra ary ho aiza tsika ty. Fantatry ny firenentsika marina ve hoe ny firenena resako eto ny mpitondro hoe hoentina makaiza Madagasikara. Azadino fa na de nosy ary Madagasikara de tsy afaka miolon'olona irery eo am'izao tontolo zao. Ny zavatra azo resahana zany de zao hoe isan'ny vahaolana ngezabe anankiray tsy maintsy hatrehan'ny mpitondra dia ny lafiny géopolitika. Ny ankoatr'izay ny mouvement eo am-toerana ny korontana ara-piarahamonina ny korontana politika ingrédient vakiny zareo hery ivelany mba ahafahany zareo mis'incruster eo amin'ny vie politikan'i Madagasikara ka mi-exploiter an'izany ho amin'ny fikendreny zareo. Tadidiro tsara fa ny hery vahiny dia tsy misy partenaire international zany izay tena zay hoe tianao hoe mahontsa anah lay firenena mampalahelo le malagasy mahafinaritra le toe-tsain'le malagasy ka de tonga zahay hanampy anareo, tsisy zany. Fa matoa zareo tonga mandondomba aravarana aminao dia amina situation de crise foana ary zay no ananantsika lecture historique vetivety ny amin'ny tantaran'i Madagasikara sy ny intervention an'ireo firenena ivelany eo amin'ny fiainam-pirenentsika. Isika malagasy zany tsy variana fotsiny eo amin'ny fifandrangitana eto amin'ny samitsika fa azadino fa ireo olona rehetrarehetra reo dia misy mampiasa amin'ny hery ivelany. Ka izay no mahatonga anahy androany hanomboka androany zany fa tsy androany ihany fa isy andiany izy tia hidirantsika amina ahoana ny fomba fijerinay eto amin'ny fanorenana miabo ny amin'ny resaka géopolitika Madagasikara. Avy aiza tsika ary ho aiza? Voalohany indrindra aloha ity asa zay ity zavatra zay ataoko eto ity de tsy asako samy rery. Impossible zany ny nahavitako nanomana an'ity émission ty fa efa tsikarotrareo ngamba an'izao tao anatin'ny fotoana maromaro fa mitonona amin'ny anaran'ny fanorenana miabo aho. RGL zany manomboko zao ny pejy RGL ankoatra ny mahizaho anahy pasteur RGL manana ny filozofiako sy ny teoloziako amin'ny fiainana maha-olombelona de misy volet anankiray partie anankiray raharaham-pirenena ato amin'ny RGL izay mpitondra teny fotsiny aho fa y a toute une équipe derrière. Ao misy archiviste ao misy mpikaroka ao, misy économiste ao, misy politologue ao misy mpitsara ao sy ny sisa, misy maramila ihany koa, misy olona zay tsy ho tononoko anarany eto ny toerana zay misy azy eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena, zany no iceberg. Ka eto tsy mitovy mialatsiny tsy hoe sanatria manivaiva ny pejy sasany hoe influenceur, tsy influenceur mihitsy aho fa porte parole ana mouvement anankiray atao hoe fanorenana miabo. Aleo zany hazava tsara manomboka androany satria misy olona zany mbola mampifangaro le RGL théologienne sy RGL mpitondra teny porte parole ny andiana mouvement plutôt atao hoe fanorenana miabo. Io mouvement io dia tsy fikambanana fa mouvement izay misy
hery be deabe ramification maro miara-miasa sy manome ny documentation rehetrarehetra ka isaorako be deabe ny namana izay namolavolana zao fandarana izao fa izaho zany ohatran'ireny le speaker na speaker amin'ny télévision reny travail d'équipe mizavatra ataoko eto zay zany aloha tiako hazava zay zavatra zay inona ny zavatra objectif anyty andiana tsy fampianarana fa andiana fandarana zay hanomboka ho arahanareo atoato tya dia ny afatara ny ijerevantsika am'izay ny tena analiziny amy firenetsika tsika tsy andany andro amina zavatra madinidinika iny mety andavanandro tsika resaka an'iny fa manao focus amin'ny tena zava-maventy izay tsy ampahafantarana atsika vahoaka fa arirarira sy veriverezina any amina fait divers sy zavatra kimaliaka vitsivitsy de any no andaniana fotoana or ny tena iakinany aitsika tsy misy débat de fond mihitsy fa ohatrany misoko mangina ohatrany lettre à la poste zay izy de oza hoe non zay atao am'fanorenana miaby de tsy anaiky an'izany ary zay ma sentinelle anay hamoaka izay zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka hitaiza satria anjarany mpanao politika ny mitaiza vahoaka amy zavatra toy zany fa tsy atao satria izy mahazo tombotsoa anatin'le izy androany dia fankalazana ositsika ny niverenana ny fahaleovantena za aloha tsy d'accord am'izany afaka tezitra zay tezitra fa amiko de mbola tsy mahaleo tenatsika hatram'izay mihitsy hatramin'ny colonisation fa miova fotsiny miova tompo miova sata miova andriny fa mbola tsy indépendant tsika ary ny tena mampalahelo ao anatin'ity tantara ty zao hoe tsy mieritreritra ny ho indépendant ny établissement sy ny mpitondra ny fandimby hatram'izay tsy mieritreritra ny ho indépendant ho an'le firenena fa mipromettre pseudo indépendance ho an'ny vahoaka mba hahatonga ny reto élite ny fandimby hahazo ny tombotsoan'izy mianakavy no zany tsy resaka hoe fanaovana tsinitsina le firenena mifahasarotam-piariko ny firenena mihitsy natonga am teny an'izany satria contre courant zavatra lazaika tsy le olam-panao alleloia sy amen mitovy amy sasany hoe zaranay koa le mba teanao arendriny fa za tsy afaka anao fety nefa manditsy afatavony tsy afaka anao an'izany a fa za rehefa tianareo anao fety de tena manao fety amy foko tokoa ohatra hoe nandresy reny barea andao misy ranga andisy korana satria tena y a de quoi à faire la fête fa za j'ai pas le cœur à faire la fête satria raha mahalala secret de police reny ireo rehetrarehetra hitanareo milahatra mameno gradin eo mamasa hoe mahalala an'zany daoly fa amidy aminao hoe mahaleo teny ianao misy vazovazony koto zay raha vao nandeha any Facebook any hoe hatramin'ny mialatsiny aminareo miaramila ao mitafika hatramin'ny bakiraronareo sy ny slipinareo areo izy koto de mbola fanomezana de dinio zany nefa manambara souveraineté na firenena anankiray mitafika ka tsy fety fiverenan'ny fahaleovantena zany zao amiko fa ataotsika hoe fety mba hanofinofisina raha oviana re no mba haleo tena tsika ny fahaleovantena amin'ny firenena rehetra ty Afrika de fomba roa ihany nazahoana azy soit azo tao anatin'ny ady ary tena nahitana ny mangidy soit azo tao anatin'ny négociation ny atsika de fantatrareo ny tantara fa mahatonga le ady hevitra be ny amin'ny fetim-pirenena io acquisition na indépendance ve sa fanolorana ny indépendance ny soi-disant indépendance no menatsika dikan'izay zany io indépendance io tena mila arachena mila fandrombahana fa tsy hoe atolotra anao raha ny zavatra atolotra anao zany de ao raha cadeau empoisonné izy zay zay zany mahatonga anay hoe andao sariana ny sainy malagasy ijery kely aloha anao jery todika kely ny tantara ny zavatra resahana eto dia zavatra misy source avokoa ary ny ekipa zay nanao azy dia miainga avy tamin'ny archive déclassifié misy aza ao anatin'ny archive ny service secret sy any sasany izay efa mivoaka fa tsy hoe zay ny namorona azy ao ihany koa ny archive ny am'ireo travaux-na historien sy économiste ekeny rehetra
ny akabeazan'ny olona ary ireo rehetrareo no nanaovana synthèse ka anaovana réflexion no ataoko eto tsy ampahalalanareo zava-baovao fa hitariky isariky asanareo am'ireo zavatra efa nolazain'ireo olona teo alohantsika raha jerentsika ny statistika ny amin'ny fiainany malagasitsika miainga avy amina données eo anelanelany taona raiky amy fitopolo sivinjato sy arivo sy roa amy sivifolo sivinjato sy arivo ny revenu moyen par habitant à Madagascar dia nitotongana 40%. Dinio tsara, nitotongana 40% ny revenu ny vola miditra zany amin'ny paosiny malagasy eo anelanelany 1971 1992. Ny sala anisan'ny fahantrana ny taux de pauvreté dia nandeha hatramin'ny 46% à 70%. Zereo zany chute libre zany. Ankoatr'izany, be de be ny génération zay lasibatra natao sorona amy resaka éducation. Rahantsika manaly zany. Ka ity zavatra resako tsika ty de ho fanairana atsika malagasy hoe mba jereo kely aloha ny rétroviseur atsika alohan'ny hampanantenain'ny olona tany-tanàna izay tsy azo antoka. Andao aloha jerena ny lasa zay vao mibanjana ny hoe ity hono le terre promise lazainy sasany. Tsy afaka tonga dia hinakena tsy fantatry tsika raha tsy fantatra hoe reo firenena zay mikôtikôty anao. Madagasikara zao ohatra mitovy amina tovovavy anankiray izay hanoro-tokatr- tonga ny fotoana zay tokony hanoro-tokantrano zany ho matotra am'izay de samy mikôtikôty azy daholo reo milaza azy fa ty azy tsy aleonao miaraka amina tsy aleonao miaraka amina raha miaraka amiko anao de vidianao katikato raha miaraka amiko anao de navaoko trano raha miaraka amiko anao de ho sambatra be omeko anao ny volany omeko anao ny masoandro omeko anao ny kintana fa ahoana ny hitandrematsika mba tsy hijabaka am'izay io satria afaka mampanantena daolo ny olona rehetrarehetra dia andao jerena ny lasa fa anampy atsika amin'ny hametrahatsika ny tongotsika. Inona ny enjeu eto Madagasikara? Enjeu eto Madagasikara. Madagasikara dia aty amin'ny faritra mason'ny océan Indien. Dikan'izay a misy espace maritime ngeza be ao. Hoy ilay namanay expert ato amin'ny fanorenana miabo amin'ny diplomatie maritime internationale tsy hanonona ny anarany a hoe raha mbola tsy resy lahatra Madagasikara fa nosy de mbola tsy afaka ny androso izy. Raha mbola tsy conscient pardon i Madagasikara fa nosy izy de tsy handroso izy. Izany hoe mbola vitsy ny malagasy fantany fa nosy Madagasikara. Nampianarina azy tany an-tsekoly hoe nosy lehibe indrindra de 5e île au monde et tout fa tsy fantany ny enjeu le mahanosy atsika ary ny toeratsika eto amin'ny océan Indien. Izany zao tokony ho ampianarina any an-tsekoly hoe fa inona ny enjeu ny Madagasikara aty amin'ny océan Indien fa ampianarina any an-tsekoly histoire de la France, histoire de la Russie, histoire de je sais pas quoi fa tsy jerenao océan Indien io ranomasina be manodidina anao io ahoana io maninona manao pimaso anao daholo ny mandalo maninona manome tanky anao daholo ny olona maninona manome borsa anao daholo ny olona andao hoentina any aminay andao any aminay satria misy an'io zavatra io océan Indien io dia azo laza hoe lalan-drà vital mialatsiny ame teny varananana ny économie mondiale mihitsy artère vitale ny économie mondiale satria nahoana nandritry ny taona fitopolo sivinjato sy arivo dia eo amin'ny environ 70% ny commerce pétrolier maneran-tany dia mandalo eo. Ino tsara au cours des années 1970
sahabo ny fitopolo isanjaton'ny commerce pétrolier zany hoe ny fandalovan'ireo sambo mitondra petrole dia mandalo eo de fatsapatsika ve ny enjeu an'zany mety ositsika za ohatrany hoe lalana lalovany fotsiny ve sa ve tsika no mbo mijery flora fotsiny midika inony zany midikan'zany de zao zay olona mahacontrôle ny océan indien io no mifehy ny flux énergétique makany Europa sy makany Japon dinio tsara zay position-tsika zay mifehy ny flux d'énergie makany ary tatsika tsara ny guerre ny tranga am'izao fotoana zao amin'ny détroit d'Ormuz tena stratégique Madagasikara tsy mbola miresaka ny arak'ibony tany tsika fa miresaka fotsiny hoe lalana incontournable ny océan indien am'izao fotoana zao de ho gaga ave anao tonga eto aminao daholo mena sofina mody omeny baskely anao ty misy baskely aloha mena drone ianao mena tanky ianao ampandihiziny kely eo mamasina eo ny mpandihiny mahay mpandihy hoentina kely ny influenceur misotro vodka any Moscou de ozy tena misy fiovana be eto Madagasikara mampatsiaro mpanampinay zay sy anonany anarany izy zany isaky ny izy zany tsy mahazo avoaky ny trano fa le hitanao le hoe miasa trano zany de hoe rehefa mba rehefa weekend izy alady izy vao mahazo avoaka de mba izy de mirozirôzy zany izy klasy mandry de rehefa tonga ny sabotsy ariva de tena miomakomana be mitsy izy tena ataony daholo zany hoe iona amina mialatsiny efa miona amy sipa miova sipa foana izy isaky ny sabotsy alady de fafinaretanahitra am'izany fotoana zany zay ankizy tao trano zay poziny avy anina izy mitomanina izy falifaly be de mitantara ny diany tany zany na koa falifaly be zany tena milay be le bandy fa zao de rehefa inona ny tena fandehany de o zay nividianan'le bandy voanjo fotsiny aho zy de pejy voanjo ve ny napejy anao nefany anao am'zany efa miandro nandritra ny herinandro de voanjo ka izy kosa nay niresaka be mandambolango be de sady nay de za ko ohatra somary nalahelohelo zany de meny voanjo de ohatra nafinaritra izy de ohatran'izay fijeriko le malagasy le mpitondra ao mena basy kely mena tanky kely hoentina kely any Russie ny ankizy ampanantenana zavatra kely etseroa dia revo hoe le messie de avy eo anefany ity canal de ty océan indien ty ane no kandrakandrano zalahy za tsy contre an'le hoe miara-miasa amy vahiny fa mba équilibré vo ry zalahy ile izy ze foana ny problème hatram'ireny QMM sy ny anina reny rehefa matao ny ilana mpitondra mahay arak'le irantsika amin'ny firana FFPM le hoe zanahary eo ta io ny firenenay ombe mpitondra kinga sady mahay mba mahay za manao négociation ny am'izay tombotsoa ny firenetsika fa tsy vidianany zalahy tsy vidianany zalahy ina moa izy ty tsy vidianany zalahy voanjo fotsiny ohariko am'le tovovavy teo de zay de afaka nafaly anao ao anatin'zany contexte zany Madagasikara am'izao fotoana zao ninositsika 587 000 kilomètres carrés positionnement tsika aty amin'ny entrée ny canal de Mozambique ina ny enjeu an'zany safady satria ny gasy tsy mieritreritra le manosy azy de adidinay ny mampafantatra an'izay na de efa fantatritsika raha fa le enjeu lasa enjeu stratégique zany Madagasikara nanomboka tam'ireny guerre froide reny de fa voakasika azonareo am'izay tika tongavana rehefa avy eo taty amy Didier Ratsiraka hatraty amy Didier Ratsiraka tam'izany fotoana zany ny Union Sovietika dia efa natsikaritra ary efa nahita hoe stratégie ngeza be ity océan indien ity ahafahana manao contre balance ny suprématie na ny monopole américaine ny océan indien
tianao zany tiany rusy fa adiny ngezy io adin'ny amerikana sy ny rusy dia tsy maintsy mitady zay influence izy hoe fatany atyany lalana dikan'izay zany madagasikara zany a le eo anelanelany sarotra ny position tsika za manaiky de ny problema raha maka décision tsika move maka décision ho an'ny tombontsoan'ny tenako raha za mpitondra sa maka décision ho an'ny tombontsoan'ny firenena zavatra mampanala salamantsy a mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao de ny décision ho fiarovana ny ain'lay mpitondra de inona ny takalony zay inona ny tambiny zay ekena fa mila rovana ny mpitondra satria ao anatin'ny fonction ana fitondrana izy fa raha izay no sandany io canal de Mozambique io raha zay no sandany océan indien io akose fitiavatena zany amiko miala tsiny aminareo mpitondra fa ampiakarony tsy zareo tsy zareo no tsy isika no mila zareo fa zareo no mila tsika no zany aza dévalorisena ny plasitsika ary reo amerikanina reo na tiatsika na tsy tiatsika tsy sanana reo ny fatany tsara mihitsy ny basculement ny aty afrika any amin'ny camp sovietika zay ny enjeu anatin'io de lay communication maritime ao amin'io concert na guerre entre force angeda be io a eo anelanelany eo le madagasikara kely te hametraka fanontanina hoe move ny mpitondra am'izao fotoana zao manana ny gabary afaka hiatrika an'izany fanontaniana tsotra apetrako fa ifandroitantsika efatram'izay fa surtout am'izao ka ny kany madagasikara de ohatra mitovitovy amin'ny ampitahako kely amy kany alzasy tanareo faritry ny alzasy any aiza moizy ty any Europe any France aty alzasy tamy voalohany dia taty amin'ny partiany empire romain germanika zareo partie allemand zany de aveo lasa amy frantsay de aveo verina tamin'ny allemand de aveo verina amy frantsay zany hoe natao pasipasy bola teo foana zany a ny alzasy farany a am'izao tsika am'teny zao ny alsacien tsy fantatra ntsony hoe frantsay ve izy sa alsacien sa américain sa allemand pardon fa samy mandrirotra azy daholy na ny fiteniny eo rehefa samy manina ny fiteniny osotran'izay fahitako azy hoe satria tsika zany ta voalohany de tary amin'ny rana de aveo de mandeha tamin'ny URSS de aveo de nisy fotoana indray de niverina eo foany tsika donc zany arakaraky ny choix sy humeur ny mpitondra ka dia arak'ilay misy oam-pitenenana frantsay zay hoe expression française zay hoe l'herbe est toujours verte ailleurs jusqu'à preuve du contraire satria ny régime ny Ramanatsoa rehefa tam'ireny korotana reny a dia rehefa nanao rupture tamin'ny la frantsa tam'izay fotoana zay dia ny renégocier izy ny accord de coopération de tao anatin'izay izy nanao ny fermeture ny base militaire frantsay ary nisokatra amy partenaire internationaux ce qui est normal ao anatiny zany contexte de crise zany no mipoitra zala URSS zany hoe reto URSS reto zany dia spécialiste amina période de crise tsy lavitra izy fa eo tadidio zay chaque crise eo foandry le rony manao récupération satria io guerre amin'ngezy io
vao nanomboka tamin'ny automne 1972 ny régime militaire vaovaotsika tam'izany fotoana zany zay nisy teto Madagasikara dia efa nanomboka nanaka contact sy relation diplomatique tamin'ireo firenena bloc de l'est. Ny 29 septembre 1972 Madagasikara dia nametraka ofisialy ny fifandraisana ara-diplomatika miaraka amin'ny URSS. Ny URSS izy tamin'izany fotoana zany. Ray volana taty aorianan'io ny fifandraisana dia napetraka indray koa niaraka tamin'ny Chine populaire ary ny république démocratique ny Corée du Nord. Mazava aminareo angamba les couleurs URSS, Chine, Corée du Nord. Aiza ho aiza ireo am'izao tsika miteny zao. Rehefa maty Ratsimandrava niakatra Iratsiraka mandingana atsika ny 11 février 1975 ny colonel Richard Ratsimandrava izay voavy nisolo any Ramanatsoa dia araky ny fitara ofisialy na de efa misy sion-dresaka mandeha dia maty tao anatin'ny fomba tsy fantatra. Atao hoe tsy fantatra na de efa manomboka misy fuite ary fa ny ofisialy aloha ny resahantsika. Ny officieux tsirairay samy malala ny ambadika any. De ity ny zavatra navarina. Afaka enin'andro fotsiny eo amin'ny fitondram-panjakana dia misy crise politique enjana be Madagasikara de tafiditra tao anatin'izany crise de gouvernance farany enjana zany tsika de tonga indray ny directoire militaire. Jereo tsara directoire militaire crise. Leny sarika. Leny sarika. Ya, mialatsinkely noho ny fahatapahana. Mandeha tsara ny sary ony. Ya, saotra to. Toizantsika kely. Ny 11 février 1975 ny colonel Ratsimandrava zay avy nisolo an'ny Ramanatsoa dia maty tamin'ny fomba mahavarina zay mahagaga hatram'izao tsy fantatra officiellement na de efa manomboka malala ary ny sasany. Dia nisy crise politika lalina be isan'ny directeur militaire. Fantatsika an-tantara mitondra vonjomaiky an'izany ny général Jules Ndremahazo nandray ny fitondrana. Ao anatin'izany eo indrindra indray tsika miverina izy zay hoe l'histoire se répète ary rehefa hoe l'histoire se répète tsy misy zava-baovao ty ambany masoandro. Ao anatin'izany contexte vide politika izany no nipotra ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka, ministre des affaires étrangères. Izy zany no le nouveau homme fort. Ny nampiavaka an'ity maramila anankiray ity zay de raiko mihitsiny tsy ny hoe ny politika ny azy zany rehefa miresaka de rehefa zavatra tokony deraina de deraina. Ny deraiko anazy manokana amin'ny miaramila sy ireo mpitondra hafa dia nanana idéologie izy. Convaincu izy ny amin'ny idéologieny na de tsy partagé koa zany idéologieny sur le plan socialisme. Nanana admiration manokana izy ny amin'ny tanzay fotoana zay modèle socialiste ary tena ao anatin'ny sainy atao hoe révolution du tiers monde. Donc tena mazava zany ny idéologie. Hitany reto Rosianina reto fa misy tovolahy manan-tsaina manana idéologie mazava tonga eo amin'ny fitondrana dia tamindray ry leroany.
Ka ny 21 décembre 1975 digantsika ny tantara ny vahoaka malagasy dia namaiky par référendum à 94,66% ny charte de la révolution socialiste malagasy. Tao anatin'izany ny resaka boky mena le livre rouge ozytsika. Io dia araky hoe nisoratany Ratsiraka moa zany zany hoe nifoto-kevin-dehibe no lasa lalàna fototra nitondrana ny république démocratique Madagasikara. Ny zavatra nivoizina tam'izay fotoana zay de hoe révolution socialiste io ihany ho izy no atafavoaka ny firenetsika. Ho iaho hoe nitsindrika ao anatin'izy za eto tsy manao jugement de valeur fa samy afaka miteny daholo tsika hoe za tsy any resako fa ny tantara no ampitenenitsika. Ny zavatra azo lazaina Ratsiraka de nahalala tsara ny zavatra natao par conviction fa tsy par opportunisme. Hainy tsara ny mijery an'ilay jeu politique international fa eo no mampieritreritra hoe am'izao fotoana zao ve raha ohatra ka mieritreritra ny mpitondra am'izao fotoana zao hiaraka amy Russie manana an'izay idéologie mazava zay ve toany Ratsiraka. Za tsy miteny hoe mety na tsy mety fa resaka objective ny lecturako sa obligé ianao hiaraka amy reto Rusy reto satria matahotra ny ainao ianao na koa misy am'ireo manodidina anao reo no mampiditra anao ao mba misy fikendrena ho azy any ambadika zay tsy fantatritsika par idéologie conviction ve sa par défaut na par opportunisme na koa par tromperie ataony manodidina. Ny zavatra mantsy rehefa par conviction tsy maintsy assumena rehefa avy eo fa raha sanatriavany tsy par conviction de sahirana. Toizantsika ny tantara inona ny zavatra nitranga nitotongana am'izay ny fariperan'ny malagasy nitotongana ny PIB par habitant. Ny chiffre tsy mandaingy afaka manao baratinage zay tianao baratinage fa tamin'ny indépendance Madagasikara tamy 1960 ny firenetsika de isan'ireo firenena africaine zay nandroso indrindra sur le plan PIB. Fa en 1971 ny revenu national brut par habitant tamy 1971 eno tsara aizao hoe sika zao ny revenu national brut par habitant de natratra $858 tomboko lasy tomboko vavy. Rehefa nandeha am'izay le régime socialiste qui dit régime socialiste des Russes io chiffre io nanomboka nidina nanomboka 1972 de efa nidina io. Rehefa niala teo amy fitondrana ny amiral 1992 niafarany lay revenu national brut $484. Ahoana hoe $484 nefa tamy 1971 mbola $858, soit une chute de 43,6% en 20 ans. Mafy zany. Araky ny étude nataony Banque mondiale zay navoakany tamy taona 3,9 entre 1971 et 1991 ny revenu par habitant ny malagasy dia nitotona 40%. Tsy mbola nisy fitotonganany harikarena ohatry zany taty Afrika subsaharienne izay firenena tsy nahafantatra ady akory. Normal raha any amy tany misy ady misy guerre civile misy fanafian'ny firenena hafa de ambony ambany le firenena isika tsy misaoran'Andriamanitra fa tsy manana frontière tsika varanomasina fitiavan'Andriamanitra daholo zany nefa ahoana ny fomba iexpliquer tsika hoe vers 45% tsika amy revenu par habitant.
zay tsy nalala guerre civile akory na catastrophe naturelle misy andraindray ny ana fa tsy tahaka an'ireny le ohatrany hoe tsunami sy ny tariny reny anjaratsika ny nandinika satria ny adopté orienté taizy tsika nanao iny tsika niaraka amin'izy tsika de inona ny vokany manaraka inona moa ny intérêt stratégique izay makazakazaka an'ireo firenendreo aty Madagasikara de zao mahatonga an'izy ireo manao yeux doux amitsika ireto zay lazainareo fa tianareo manome drone sy ny sisa de tia hicontrôler an'io canal de Mozambique io izy zay route pétrolière important akoatr'izay misy tsy haiko filazana zany rade naturel zany ohatra karazana toerana misy rano naturel exceptionnel any avaratry ny nosy io dia idéaly amin'ny station de surveillance maritime sy fantatry ny gasy maro anisa za idéaly amin'ny station de surveillance maritime ao avaratry ny nosy ao rade naturel exceptionnel nomenjanahary atsika ary enjeu anankiray base arrière amin'ny opération militaire ty amin'ny océan Indien ho contrenany Diego Garcia satria i contrebalancena le base américaine ty amin'ny océan Indien koa ary eo ny zavatra tena mampatahotra satria zao mijery ale ady any Ukraine tsy mitovy kanefa ny akana lesona reo firenena matanjaka reo ane raha olona ka tsisy raha iny anao zany rehefa ny tombotsoany no vokitika de darofany tsy hainao ny darofany fo zao hoe zareo zao le mikany Iran misary adala i Trump tonga dia ry Qatar ve nasiny teo iny sa Dubai tadidiko zay tany rehetra zay misy ny base militaire américane ny tiako tenenina de zao ianareo zay mieritreritra ny hiara-iasa amy Russie reo par conviction ve ary tena misy idéologie mazava ve sa no le vidianana voanjo raiky apoka fa aza miadaladala am'ireo hoe par opportunisme de hoe arakatokely ray aloha fa manao hoe erreur eo eno tsy andefitra aminao reo tsy zanak'anabavinao reo ka raha sanatrika misy zavatra hitranga ao arinao dia isika ny voaporiporitra ety ny mpivadiny miady de ny ankizy ny voaporiporitra tiako tenenina hoe mety mahazo tombotsoa isy ianareo amin'ny accord miafina any ambadikany havitanareo vila sy afahanareo miaina tsara sy sisy fa responsable anareo am'izay mety ho fietsika satria tsy te alala zareo mety alinareo rapitso fitondrana amy fandimby de misy mpitondra vaovao ho avy ao na je ne vais pas qui lany ao handray décision anankiray zay mety hoeti-poko izy tsy fantatro miala amin'iny accord tsy fantatany ambadikiny a anakory tsika eto raha vo tsy mitandrina am'zany zavatra zany rehetrarehetra zany no tika teny hoe mila mitandrina tsika ny station d'interception izay namboarina sy naorina amin'ny côte ouest de Madagascar station d'interception côte ouest de Madagascar dia nafahan'ny URSS nanara-maso ny mouvement ny navire militaire sy commercial ny zareo tany refana rehetrarehetra mandalo ny canal de Mozambique zany hoe manodidina atsika eto hoe misy raha miaodiaody
tsy edy mbola mivarina hoe Ravatomanga, Rajoelina, Ramikaela, tsy haiko aby zay ty rehetra ty Rajaonarimampianina, Ravalomamy, nefa ny manodidina anao efa tena nanao ohatr'izao. Donc fa nahay manokana atao amin'ny fandroenana miabo ny zavatra tena mahaliana anay de hoe ahoana aiza misy mpitondra na hisy mpitondra afaka miassurer ny souveraineté-n'le firenena manoloana n'io enjeu efa misy lovany io zay tsy azontsika ialana, fahaizanao mandihy miaraka am'reo dragidragy be reo. Amarana ko azy de zao hoe tsara ho fatatsika fa iza no tena mila an'iza moa, isika ve no mila an zareo sary zareo no mila atsika, zay le fanontaniana mipetraka. Raha ohatra ka jerena io olona tenaiko teo hoe ny station d'interception na ny fanarahana zany na tamin'ny côte ouest ta Madagasikara iny nafahan'ny ny sovietika manara-maso ny mouvement na navire militaire sy commercial rehetrarehetra dia tena mireprésente avantage ngeza be tao anatin'ny contexte ny ady mangatsiaka. Inona no azon'ny Madagasikara en retour, en échange, inona marina ny tombontsoa azontsika akoatry ny hoe mirafitra amin'ny bloc sovietika? Somary manisy symbolika be ny aide économique azontsika, équipement militaire MiG 21, blindé sy ny fitaovam-piadina tsy de hoe makaiza misy, fa moa ve mifandraiky amy besoin réel an'le firenetsika, amy priorité tsika? Ny problème agricole zavatra anankiroa ny problème fondamentaux ny Madagasikara am'izao fotoana zao ary ho anay fandroena miaby de ao nanay ny vision anay ngeza be indrindra de ny agriculture ary ny éducation. Mila olona mahay ny malagasy ary olona voky, rehefa mahay izy voky ny kibony hitany ny fifampiresahana amin'ny raisam-pirenena, fa atao mihitsy zay anaonazy am'izay zay rehefa nipazanjala voanjo raika apoka de manaiky. Ianao rehefa nona zany hoe na fantatreo fa hanina efa maimbo efa masiso efa tsisy miraharaha tsony kepokepohanao ka nona ka, ary zay le stratégie any zalahy reo atao zay ahatonga anao nona de zay premier venu de misarangotra daholo. Zay no zavatra isarenany saitsika hoe ho aizy tsika ty dia ama pasteur moa touche finale la touche théologique plutôt pastorale ataotsika an'izay. Mampatsiaro ny tantarany Jakoba sy Esau. I Jakoba sy Esau le pralahy hoe nandeha i Esau nandeha niaza le lehilahy mahery fo, verina avy any izy nona. Fantatry Jakoba tsara ny point faible ny Esau hoe mpiaza mahery iny ka mila sakafo de zay tonga de nona be zay na de ola maharesy etrety zany mpiasa zany maharesy biby fa rehefa reraka avy any ianao na de mafy tohiny ianao tsy maharesy ano kibo ianao. Io misy tsaramaso ray vilia tonga de mbameo aozy izy Jakoba sao tsy anome anao an'ity tsaramaso ty fa za mba sahirana nahandro an'ity fa ndao meo anany fizokinao de omeko anao io, tsy problème zany tellement efa maky anoanana no omeny le fizokina de ataovy ambonin'ny balance hoe iza ny important le fizokina sa le tsaramaso ray vilia, tsy mifandanja. Fa azo ny zalahany amy laingo maleminao ianao le nona iny tsy afaka négocier anao rehefa nona, tsy afaka minégocier amy firenena rehetra anao rehefa maty mosary ny vaoko aminao. Noho izany zany de tena eo indrindra tsika zao hoe ho aizy tsika ty
iza ny firenena rinona no politika azo atao mba hahatonga ny agriculture sy ny éducation ho base fa tsy any amy tasika zay sisy dikany akory tsy afaka niaro sisy-dranomasina akory ianao mba nijerena reto mpanararaka ny sisy-dranomasina madagasikara reky mezany eo pasoara madagasikara mbola lafitrezaka donc mila tanjahana ny avy ao anatiny mba ahafahana miaro ny sisin-dranomasina sy ny sisa hatreo aloha ny androany tsy hanao lavabe aho fa mbola isy andiany maromaro moa ty zavatra zay ataotsika ty a dia apetrakytsika manaraka indray ny toyany fa misaotra anareo nanaritra ny eno ny tanjona zany de hoe aza mifaly totoreboka hoe manao fety fa misy podium fety pirenena fa mahaleo tena ve anao ara-tsakafo mahaleo tena ve anao ny fanabeazana mampametram-panontaniana zay fa dia samiary tain'Andriamanitra misaotra atsika rehetra naharitra ny eno ho hitatsika indray ny toyany anoizana an'izany zavatra rehetrarehetra zany misaotra tompoko veloma atsika rehetra